Tantana ni lieutenant-colonel Lilison René Vantana. Nitafa tamin'ny mpanao gazety ty manamboninahitra ambony ny gendarmerie pireneny ity misy tatoato mpitandro filaminana ary tsy hanavahana io na gendarme na polisy na miaramila manao fanafihana amin'ny tambasy na io fandrobana na io kidnapping na io fisavanatra amin'olona ny tiana hambara eto dia mba hijanonan'izay asa ratsy zay za aloha dia matoky fa tsy milehibe ny mivantana no maniraka an'ireo olona reo fa initiative ny tsirairay ka aleo zany rapetraka atsika mazava tsara fa tsy hentina handotona polisy tsy hentina handotona gendarme tsy hentina handotona miaramila ny fahatratrarana olona anankiray zay tratra manao ny asa ratsiny fa leo samby hizaka ny asa ratsy zay nataony misy tatoato fanaratsiana ary tena misy maniraka mihitsy angamba hanaratsiana ny fisy am'izay ezaka efa tsara ezaka lehibe zay ataony fisy dia miezaka zany zahay hitadiny marina dia afako maly teny Tanjombato tamina tokantramon'olona anankoroa dia misy fisavana nataona mpitandro filaminana amin'ny isa valo mitondra kalaknikov 10 ireo mpitandro filaminanareo sy pistolet anankitelo misandoka ho BC zany hoe avy amin'ny polisy sy avy amin'ny fisy reto olona reto dia rehefa nankany amin'ny BC zany le victime dia miteny BC fa tsy ataonay zany fa any amin'ny fisy ka rehefa tonga taty dia nanazava koa mitenako fa ny fisy tsy manao an'izay fa zavatra any amin'ny section de recherche sy ny moreg no mitarika ny asana police judiciaire zay iarahan'ny fisy manao fa ny fisy tsy manao asana police judiciaire am'izao fa tany amin'ny fotoana ny CNME no nanaovan'ny fisy farany ny resaka police judiciaire teniteny le madama nataon'le miaramila perquisition hoe misy numéro de téléphone ato napetraky n'le miaramila anankiray fa raha hifanaraka dia antsoty dia rehefa nifandrihana zany le nitonona ho BC sy fisy io dia tratra androany dia efa naterina zany any amin'ny section de recherche police izy io le teneniko ny anarany Ernest zay ny anarany dia mbola misy pistolet anankiray moa tratra miaraka taminy zay zany no amorinantsika androany fa be loatra ny fanaratsiana ny élément fisy fa misy zany élément zay mpitandro filaminana manao fanamina fisy mbola manana basy any am-pelatanany mandeha manafika ka ho fiarovana an'izay zany dia hisy numéro téléphone zany apetraka ho aparitaka amin'ny hainao manjay rehetrarehetra ka raha vao misy milaza azy ho fisy manao fisavana any amin'ny tokantranonareo dia antsoy malaky zahay amin'io numéro io fa tsy hanananay antra mihitsy ny hisamborana azy sy amin'izay rehetrarehetra hanafezana azy eo amin'ny lafiny fahasalamana feno 5 taona amin'ity taona 10 ity ny fikambanan'ireo mpampivelona sy mpitsabo-panampy fantatra amin'ny teny frantsay hoe paramédicaux mankalaza ny faha 5 taonany izy ireo androany sady manomana ny congrès lehibe izay hataony any Toamasina amin'ny volana ambony mitondra ny vaovao Nalson Masinor Rostina Muriel ary Firahard John vahoaka salamana afaka mamokatra vahoaka mamokatra firenena mandroso io no hevitra ny safidian'ny fikambanana mpitsabo-panampy sy mpampivelona amin'ny congrès national ho tanterahana eny Toamasina ny voaloha faharoa ary fahatelo ny volana septambra ho avy izao betsaka ny zavatra hodiniany mandritra ireo 3 andro ireo zavatra hodinina amin'izany dia ny fanatsarana ny fiaina ny paramédicaux ara-tsosialy sy arakasa dia hitantsika amin'izay zany fa
misy zavatra be dia be ho ataonay any a dia ny anao ohatra ny échange entre échange d'expérience zany ny resaka œuvre sociale toy ny didi portefeuille be ny torohevitra mahakasika ny fandrinana ny fiainam-pianakaviana